Ny teny voalohany dia ny fiarabananareo amin'ny tiavana tonga marobe ohatran'izao. Ary efa manantena sady ny eninareo an'izao resaka ho ataoko izao satria miatra amin'ny ain'ny firenena izy ity. Ny voalohany indrindra aloha dia faly aho amin'izao fotoana izao fa amin'ireo vokatra fifidianana azo ao amin'ny quartier général nay na QG-nay dia maresy ny tenako amin'ity fidirana faharoa amin'ity fidirana président république ity. Ary maresy amin'ny fomba lavitavitra ihany ny isa salanisa raha salanisa tonga aminao zay aminay zany no hodiniana. Dia zavatra izay dia manaprofo fa maro amin'ity fifidianana ity ny zavatra tsy mety. Tsy mety zany tsy atao mampamanina ilay zavatra ka zay no mahatonga anay amin'izao fotoana izao no mamoly anareo eto an-toerana na ny mpanao gazety eto an-toerana na ny mpanao gazety any ivelany satria vao tsy vita koa ny ampahan'ny ireo birao fifidianana voisa dia fa laza miatsenizany hoe izy no maresy. Ary izay zavatra zay moa dia BDB maresy amin'ny fitopolo isan-jato. Zay moa dia BDB ny zavatra noresahana tamin'izay fotoana izay. Na izany na tsy zany izy izy aho dia raha ny vato eto ampelateranay dia mamerina anay fa izahay zany no mandresy amin'izao fotoana izao amin'ireo vato eto ampelantarana. Tsy rehareana akory zany satria mbola misy ireo vato mbola ireo salanisa mbola tsy tonga. Ary tsy maintsy miandry antsika izay zavatra tapaky ny CES ka le zany nazany fomba moa no miteny. Ary raha nijery gazety androany nareo dia eo amin'ny enimpolo isan-jato eo ny vato azonay amin'izao fotoana izao amin'ireo birao fifidianana nahazoana ny isambato avety aminay. Amin'izao fotoana izao dia misy zavatra maromaro mitranga ny fantatry ny vahoaka malagasy rehetra ary anarana profo fa ny zavatra tiako resahana amin'izao fotoana izao dia eto aminareo ako no milaza tsy ampambombana fa tompona andraikitra zato isan-jato amin'ity fifidianana ity ny senita raha izay ny ministère ny intérieur zay koa manao any intérimaire ministère de justice roa zay ary ny ministère de communication RNM sy ny TVM. Tompona andraikitra senita ny voalohany. Ny senita ny tompona andraikitra voalohany ary efa nilaza zay alohan'ny nanombohan'ny fanosana vato fa ozy izy zay hoe tokony farafaratsiny raha tsy asorona amin'ny toerana eo madame Béatrice Atala dia tokony asiana coprésidence io senita io. Asorona amin'ny toerana satria na iny ahoana satria Béatrice Atala dia fatapirenena fa conseiller technique any monsieur Hery Razonary Mampianina zay faninana amiko. Nefa izy zany no président senita ary koa noho izy tao amin'ny membre ny kabinetra ny Hery Razonary Mampianina dia natao firohan'ny konfitantanana ny gialy izy na Madaray. Zay zavatra zay na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy zavatra apahany kely ihany zany eo maha olombelona ny olombelona no tokony tsy nandekeny ko raha tamin'ny mpamalinana tsy nandekeny hitatana ho lehibean'ny senita na fanafakeliny mba asiana coprésidence satria ny fahitana amin'izao fotoana izao dia ohatra nisy fanaparam-pahefana ataony ramatoa Atala Béatrice zavatra moa dia raisina nitsoratra daholo. Amin'izao fotoana izao rehefa mivoaka ny valim-pifidianana dia hitanay fa ny avoaka ireo kirakirany ena manjery indrindra fa ny fanjakana ny RNM sy ny TVM zany zay omelohako mihitsy satria résultat rehetra zay avoakany dia résultat manome any hoe maharesy Hery Razonary Mampianina ary tsy maharitra Razonary Mampianina
ary kivy dia kivy daholo ny vahoaka ahoana ty kanefa mbola tsisy valim-pifidiananao ka milaza mazava tsara fa maharesy izay ary nyrehetrarehetra zay mandinika an'io amin'izao fotoana zao efa mahafantatra fa maharesy zay tsy fantatra hoe inona no mianton'izany a fa dia misy an'izay manipulation d'information sy communication zay a zay mitranga eto mitsika sy misy maromaro hoe mo zamin'nytiny a misy maromaro koa reo gazety zay ohatra nefa fitabitsy ny fifidianana fa naresy hery rajonaly mampianina izay tsy marina velively fa averiko ny tenanay no maharesy amin'ny vatoko amin'izao fotoana zao alohantsika miteny izao dia ampisehoko anareo no navoaka ny tao amin'ny cartésianalay 60,66% ny dokotera population amin'izao mbola valina fifidianana profitsivitsy zany eo amin'izao fotoana zao a fa rerino dia tena samy manao an'le hoe manipulation an'le publique amina resaka communication ka zay ny isorako reo ny fidy rehetrarehetra ary anomezako tsiny kosa andreo nanana tetikady nanodikodonana ny vatom-bahoaka tamin'ny fomba rehetra iny moa zany voalohany a dia niaina manjery ny RLM sy ny TVM mantena ometotsiny raha eo nareo a dia mba azavao satria misy olona ao aminareo any koa afaka mijoro vavolombelona efa nananay zany zavatra zany a ilaza ndraiky io avy any amin'ny lehibe anareo hoe zay any avoaka tsy any amin'ny faritra rehetrarehetra zany hoe izy ty dia tena candidat d'état manko namany anankiray a ary zany zavatra zany a dia elohan'ny lalàna fa ny administration a tsy ny administration publique dia tokony tsy iombanatsy na ny roa zay a natonga le décret na nanofanan'le lalàna décret dia anofanan'ny lalàna no nifoanany CES ka zay dia milaza iny décret zany dia misaotra ny CES saotra nrole olona fidy nafoanan'iny décret mandava-lalàna iny a fa amizao zany zao a dia laza marina fa tsy azo ampiasaina ny fahefam-panjakana amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra ay zay a nefa ny tena misy zany tena fanaovana tsinitsinina violation a ny neutralité a zay vosoratra anatin'ny lalàna satria hitombenombeny a ngamba tsy nareo tsony nitenenina amin'izay zavatra zay fa hitombenombeny a mitranga manohana ny candidat mihitsy a ny filohan'ny telezamita amin'izao fotoana zao tamin'izay fotoana zay iny a tsy tary ny lalàna iny a fa dia efa vohotsoran'ny CES mamerina indray a verinao amin'ny senita zay aloha zany a ny madame Atala zay mpanolosaina akaiky ary nahazo satso avy amin'ny candidat sakany tamin'izy ministre asizy raha niala na tsy niala fa nezany na tsy zany ara farafakely tokony izy co-présidence ny senita satria dia manao feoko za lehibe nao amin'ny tanàna seneta io a i madame Atala Béatrice ary dia mampilazainy aminareo hoe zany zavatra zany satria dia tena tsy azo misy toerana tsy azo hidirana ao amin'ny seneta zay mikarakara ny voka-pifidianana io dia ny antony lazaina amin'izany hoe tsy mahazo mety keo nareo satria sao dia manova ny valim-pifidiananao na mametraka virus amin'le centre informatique ka io zavatra io zany a dia angatahanay zany am'zay zavatra hoe ahoana moa zany resaky zany a tianay ho fantatra ary vaniny madame Atala Béatrice hoe inona moa ny antony hijanonan'ny présidenty ary inona kajanonan'ny présidenty sy naka olona anankiray mpanampy azy izy ny mananany karak' zany valiny ao amin'ny senita dia mahagaga ny olona rehetrarehetra fa zay valy milaza zay fahazahoany candidat dalany ny olona rehetrarehetra tao amin'io senita io na eny moa zany zay fa bofo a mbola hodelatnay a rehefa nananay any le bofo ary isitanana koa zany a ijoro vavolombelona zany hoe tsy manao zavatra mangarahara zay tokony ho atao amin'ity fifidiananyity a ny senita taliany Béatrice Atala tsy mangarahara mihitsy io zavatra io ka noho izany ahoana ny tsy mangarahara olazaiko aminareo io ihany zany zavatra zany a fa ny tsy mangarahara dia tsy azo zareo ihany mitsikerakely eo a ary misy procès verbal zay ny senita ihany manosiny
ka zay zavatra dia mbola tsy maintsy hoterena ary zay moa dia atsaneko lemenana amin'izany fa tsy maintsy teneninay aminareo amin'izao fotoana izao. Isaky ny birao izy ty dia tena misy fraude massive ary tratra raha ilaza vitsivitsy fotsiny azy zao any Marivoy amin'izao fotoana izao dia misy olona tratra raiky ambe folo tazonina amin'ny gendarmerie erovany fokon'olona le fata ny latsarana fifidianana miaro zany satria provy zany mba fahafantarany fokon'olona azy fa rehefa doka fa azo amboarina ihany resaka zay atao eo fa dia zay aloha le tratra manaranarak' zany tianay azava tsara io resaka bulletin io satria isaky ny bureau de vote dia maro be ny fahitanay azy ny manipulation an'io ao anaty carnet amin'izao fotoana izao misy porofo koa any tokony hisy numéro le bulletin dia zao atao fananina fotsiny mividina le bulletin tsy asina numéro raha izay dia arotsaka zany tsisy numéro midika zany tsy tokony valabona mihitsy ny zavatra tsisy numéro iny manaraka zany ao anatin'iny bulletin tonga dia misy bulletin anankiray raha olona anankiroa fidy dia fa lany le isan'le fisy anaty bulletin zareo misy mandrofotra au préalable dia zaraina tokotany ny tambon'izay dia 50 francs le olona koa tratranay ary vonona ny témoigné amin'izay fotoana zay zareo mienjehany fanahany hoe tena tsy mety ny nataoko fa za koa dia hijoro vavolombelona ilazan'izay zavatra hoe nahankalatry dia zahay ary nahazo vola izahay ary le vola io dia nahazo vola koa zay mifidy rehefa doka mitonan'le vato tsisy ninina fa bolako dia nahazo 50 000 eo fivoan'le bureau de vote reny no misy an'le olona mizara vola zay raha izay volona zany iny misy profony misy profony koa ny bourrage d'urne zay le raiky ambe folo tratra mbola misy profo be mbola lazainy aminareo manaraka zay misy anatin'ny vata anankiray raha olony nisy bulletin ao anatiny io vato io mihoatra 300 mahery no nisan'ny olona mifidy zany dia voalaza tsara mazava tsara misy vavolombelona zany dia hoe no atao amin'ny senita dia hoe aloha zany fa atao tirage au sort dia atao le vato le isany zany asorona zany le vato tombon'izay loatra iny aizareo adekenany zany zareo le natombonareo tsisy fahamalinana sy zavatra tena izy zany zany hoe alabato tsy misy ohatran'izany kanefa le zany lasy zany moa tsika dia mandeha amin'ny lafiny ara-dalàna ihany otrolina any amin'ny CES any amin'ny tribunaly pénaly izy io otrolina any amin'ny procureur général zay olona tratranay amin'ny fokotany sy nanao an'izany misy mitranga vavolombelona tsy teny mianarana fa ao anatytsika eo izy mitranga vavolombelona fa ny chef de district dia manome vola ny chefny fokotany anamboarana sy ny chefny bureau de vote anamboarana le vote ao anatin'ny bureau de vote io njoro vavolombelona dodoko io le olona reo ka zay dia hitory anaraka ny lalàna fa zavatra tsisy marina am'ireo le zavatra le natrangan'reo maresy izy zany tsisy zavatra marina reo nandray ka amin'izay fotoana zay zavatra ankatahanay ajanony io tsy maimaiky zany satria raha maimaika dia manodina ansay-bahoaka ajanona rehefa nizana ny présidentielle aloha zao jerena dodolo tsiraray eo anatin'ny vata zay pozin'le bulletin raha tsisy numéro dia tsy azo raisiny ka manao kotrany hoe tsy ilaina hono misy numéro zany kio mielinay dia inona dika zany fa tsy totehan'izao sopona raha izany na zany mbola marisy any dia tsy ilaina ny numéro fa tonga dia zay vato dia tafiditro dia ekely tsy manaiky an'izay koa zay ary jerena zany asosy aizadeo daholo ny bulletin rehetrarehetra zay tsy lany mangataka an'izay koa zany zay amin'ireo mpaikalana ao aminay izany hoe dia le bulletin zay ampidirina na bulletin zay akoka eo dia misy zavatra tsy mety tena tsy mety zany be dia be zavatra irrégularité tamin'iny ka io irrégularité io na izy na iza
dia itoly izahay ary lasa pelany izy io zavatra io zay nangataka ny rehetrarehetra zay nareo rehetrarehetra nanodikodinan'io fifidianan'io ataovy tongava ty aminay mametraha le porofo fa dia hiaraky sika anao an'izay anao famarinana mba ino le mpandeha mba ohatrany hoe mifidy daholo ny vahoaka nefa rehefa avy eo dia nangalarina le vatony ary nangalarina tamin'ny fomba tena tsy rariny satria na avy aty amin'ny fanomboana dia mangalatra hatrany tenatenany a ampiasaina daodolo ny fanjakana rehetrarehetra mandeha manotolone dia mampirisika ny chef de ré influencer ny chef de district zay ny influencer ny fokotany sy namany malagasy tsy ravoravo-tanana amin'izao izahay kanefa motsika mbola misy an'ireo tsarana zay eto amintsika zay loloakomataponyloha naterena fa anao anomato anao ijery an'ireo zany zay afahilalana efa manambona amin'ireo porofo rehetra tsotra fotsiny nge zany rehefa misy an'izany ke dia foana le fifandisana valotao anatin'ny ahitana an'izany rehetrarehetra zany zay fotsiny tezako hoe famarinana dia zay pro de vote hitany tsy misy famarinana foanana ny eo anatiny ary tokony anaraka tsara le lalàna fomba fifidianana isika rehetrarehetra zay mikirakira amin'izany zavatra zany ary vita zany zay zany hoe zay zany zao dia mangataka ny anaovana ny bureau de vote par bureau de vote nahoana maika na tsy maika tsy mila maikamaika zany io jerena dodolo le bulletin rehetra miaraka aminay na ny olona bety aminay na ny olona tsy maintsy jerena satria contradictoire le izy ary zay tsy mety rehetrarehetra dia agatahana iny foana zay fotsiny ngety tsotra zay tsy mangataka zavatra be dia be zay bureau de vote rehetrarehetra zay mipodratra amin'izao asa efa misy dia mandeha maikamaika be zany zao ohatran'ny solona dodolo dia nekena hoe izao ny valiny io raha miditra amin'izany dia torinay any amin'ny penalina zay mikarakara fifidianana io ny manaraka an'izany asa ngambana fatahorana be loatra na ny ahoana na ahoana fa mena manjery koa zany ny menatsy ny radio Madagasikara moa dia radio ana propagande ministre de communication na manatao ministre de propagande ary mitehitany manana misy dia manova no vato rehetrarehetra io ka dia zavatra koa mbola hodiny anay zay fa le aina mandery amin'izao fotoana zao le mampirisika mitady ampirisika ny adi-poko eto amin'ity firenentsika ity misy raha eo tsy mitsahatra mihitsy mananina zany zavatra zany melohanay zany zavatra zany satria manao ohatra le radio de mille colline tany Rwanda ohatran'ny hoe volona dodolo zany a dia tsy miray hevitra amin'le mitondra amin'izao fotoana zao ka zay io zay tsy manao an'izany anay dia fatonina tanteraka fanarana lalàna fa le radio miteniteny nidy moa le radio to dia misokafana dia miteniteny amizay zay ty mitenenina eo koa zany nareo samy mpanao gazety tokony mba hifampitaiza fa tsy tsika koa misy tiadiny samy malagasy eto amin'ity toeranyity tsika tsy diaty manara-dalàna raha mivoaka ny lalàna dia manaraky sika zay valym-bokatra eo valym-bokatra aminay amin'izao fotoana zao dia maharesy izahay amin'ny vokatra azonay aty ary be lehibe koa eo amin'ny ambasady sy ny namany any mahazo ny vokatra maresy koa zay amin'izay zavatra zay ka sobeterepana zany rehefa tsy mety soa le halatra satria efa voatsara hoe tsy mety io dia anatena natokotana eto Madagasikara fa izahay dia tsy azo kolotaniny zay zay hoe ajereo le radio anareo aizasaina miteniteny sy mampiady olona sy etsetretsetra fa misy radio ohatran'izay zany eto amin'izao fotoana zao lasa anatin'ny vahavety hoe dia tsika eo lasa Rwanda tsy anaiky any zay Robinson zany tsy anao an'izany zavatra aleo ny Robinson manaraka miara-dalàna mitorany miara-dalàna fa ato maintsy kosa pitririna ny hoe zavatra tsy mety ary fantatry ny olona rehetra fa dia ny zay sy zay no tiako lazaina aminareo androany ary misaotra anareo tonga misy fanontaniana ao dia valina. Par contre, je vais parler pour le journaliste de l'extérieur en français.
Donc, je tiens à rassurer tous mes électeurs et tout le peuple malgache que actuellement nous sommes gagnants à plus de 50% et plus. Cela, la source vient de notre quartier général et des résultats qui nous parviennent de nos délégués de bureau de vote et de nos QG, donc dans les provinces. Cela, actuellement, mais il y a encore d'autres bureaux de vote, donc nous attendons sereinement tous les résultats. Mais nous avons aussi entendu que dans certaines chancelleries qui ont déjà plus de 65% des bureaux de vote, je suis gagnant à 55%. Donc, n'essayez pas de détourner l'attention du peuple malgache et des électeurs en disant que c'est de votre côté qui a gagné alors que le nombre de bureaux de vote ne dépasse même pas actuellement 2000. Je tiens pour responsable à 100% de cette élection la CENIT, le ministère de l'Intérieur qui est en même temps intérimaire du ministère de la Justice. Je tiens responsable aussi le ministère de la Communication et la radio nationale et la télévision malgache nationale qui diffuse des informations non complètes, je dirais non complètes et même quelques non complètes en faveur de mon concurrent. Donc, je rassure les électeurs, nous gagnons en ce moment. Et nous demandons aussi aux autres, à tous les témoins d'irrégularité, parce qu'il y a plein d'irrégularités à partir du bureau de vote, des bulletins de vote, les bulletins uniques sont précochés et nous avons surpris, et les gendarmes et nos partisans ont pris 11 bulletins pré-remplis, ne serait-ce que dans la région de Maroua. Donc plusieurs irrégularités dans le bureau de vote. 11 urnes pris en flagrant délit chargées. En Batmasak, un avion est venu déposer des bulletins précochés qui se sont fait attraper, et là aussi nous avons des preuves. Nous avons des preuves donc d'irrégularité et massives sur toute l'île. Par exemple, les chefs de district qui influencent les chefs de Fouctal en les payant. Au niveau de bureaux de vote, des responsables de Fouctal de bureaux de vote qui donnent des bulletins précochés ou donc des bulletins cochés à l'avance, et aussi en disant au niveau de la CENIT que les bulletins ne nécessitent plus les noms de code, les numéros de vote, car nous n'acceptons pas. Et dans les urnes où il y a plus de bulletins que de votants, nous ne sommes pas d'accord avec la CENIT qui dit qu'il suffit de retirer les bulletins supplémentaires et recommencer à voter. Nous ne sommes pas d'accord. Donc, ce que nous voulons, c'est arrêter actuellement le décompte. La CENIT est en train de dire, ils sont en train de faire rapidement, là, que nous aurons les résultats vendredi. Ces résultats qui sont donnés à la va-vite et pour nous inquiétants, et il ne faudrait pas le faire. Par ailleurs, donc, nous remercions la presse d'être venue ici nombreux et de transmettre ceci à vos desks respectives, que nous sommes actuellement gagnants au niveau du territoire national malgache au deuxième tour de l'élection présidentielle, mais nous condamnons les irrégularités et les irrégularités commises par l'administration actuelle. Je vous remercie.